Taranja Muay Thai anisan'ny efa tafiditra eto Madagasikara ary malaza ihany koa. Maro mpakafy ity taranja ity amin'izao fotoana izao ary dia tonga eto Madagasikara ilay manam-pahaizana frantsay Fabrice Melano manome fifanana ireo mpiatroka malagasy. Efa tao anatin'ny taona nifanesy no nivezivezen'ilay manam-pahaizana frantsay Fabrice Melano teto Madagasikara amin'ny fampianarana sy ny fanazarana ny mpikatroka ny taranja boxe thai. Tamin'ity herinandro ity dia mpikatroka avy amina klub maromaro toy ny ACL, ny CISC, ny COSFAR na koa ny RKC no nizarany traika efandray tao amin'ny dojo tao Betongolo. Raha ny fahitan'ity instructeur de l'île de la Réunion amin'ny Muay Thai ity dia manana ny fahaiza-manao ny malagasy fa ny fampikasoana amin'ny any ivelany sy ny fampiarana no tsy ampy. Ça fait 5-6 ans que je viens 2 ou 3 fois par an à Mada rendre visite à mon ami le colonel Jatine et puis à Romuald. On travaille ensemble depuis 5-6 ans. Le niveau techniquement au niveau de la boxe thaï, au Muay Thai, le niveau est encore un peu léger. Il y a beaucoup de travail à faire. Niveau pied-point, rien à dire. Hein. Les kickboxers, les kickers malgaches ou boxe français, on les connaît, on sait qu'ils sont bons, on sait qu'il y a un bon niveau. Maintenant, dès qu'on va rentrer dans les techniques boxe thaï, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a aujourd'hui 2-3 clubs qui, à ma connaissance, hein, qui essaient de se donner les moyens. Le club de Stéphane, le club du colonel, le club à Tamatave, le club de Romuald. Je pense qu'ils ont besoin d'être aidés. Voilà. Tazana amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao araka izany ny ampifindrona ireo mpangaly sy taranja Muay Thai malagasy. Ankoatr'izay moa dia nambaran'ny lieutenant-colonel Jaotine filohan'ny Amical Sport et Loisirs sy Rakoto Stéphane izay tompon'ankeran-tany amin'ity taranja ity fa ny fietsehan'ny fédération napia ity taranja ity no nampanginana ny boxe thai eto amintsika. Fahitako an'ilay Muay Thai eto Madagasikara aloha izao mbola ave izy. Idy ave zany mbola mitsolopolopo satria be dia be ireo milaza mahay an'ilay boxe thai eto Madagasikara fa tsy samy jono. Ary nanisy an'ilay fédération boxe thai hatramin'izao tsy fantatry aiza manokatra any amin'ny internet tsy nankordonné ary tsy fantatra intsony hoe dia ho aiza ary le nakamoay. Tsy hita intsony hoe ohatrany hoe tapidalakaly ihany le adepte Muay Thai. Stéphane zay fantatra tao anatin'ilay tontolo fahitanao an'izay. Ny amiko manokana zany dia misoroko be amin'ny fiaraha-miasan'ny lieutenant-colonel Jaotine nahatongavany Fabrice Melano sy expert français sy ny rahalahiny anankiray sy mpamandalo eto amintsika matetika nahatonga an'izao fiofanana izao satria zany tsy misy raha tsy izy zany nanao an'izao fiofanana tonga eto amintsika zao. Dia ny fahitako anazy zany aloha aloha izy ohatr'izao mihitsy zany mba fahatarana satria raha amin'ny araka ny antenin'ny lieutenant-colonel teo mbola mitsilopolopo zany fédération amin'izao fa hiezaka efa hifoha amin'ny torimasy. Dia ny afatra zany ao antsika rehetra club sokafo ny certificat conformité atsangano ny club rehetra fa tsika mahay ara-marso surtout Muay Thai kickboxing zay efa nanantsika titre maro dia tokony hiezaka zany tsika hanao complet ny dossier antsika hijoron'ny atleta sy hanaovana hayady sy ny compétition any amin'ny ivelany zany. Raha ny hoy izy ireo lahy izay anisan'ny sangany amin'ity taranja ity reto raha ho atony ny taranja satria ny mpitantana azy dia tsy mampiseho fahavinonana.